misaotranao jeso malalo tsatsizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity koa dia manasanao naraka izany hatramin'ny farany mialohan'izany anefa dia vavaka isika. Andriamanitra tsara indrindra izay ny-danitra mbola misaotra anao izay fa mbola menao an'izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao. Misaotra tompo satria Andriamanitra tsara tokoa ianao ary miahy anay zanakao. Tompo mangataka aminao izay mba tsy ho avelanao irery fa ho taritinao hatrany ho amin'ny lalana tsara ankahirezi ny fonay mba tsy halanao fa hanana fanantenana vaovao isan'andro isan'andro. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny tanjona farany. Ny tanjona farany. Feno faniriana tsara ny kristianina. Te ho tsara fanahy kokoa amin'ny hafa isika ary te hanana fitondran-tena tsara tahaka ny Kristy ihany koa. Kanefa tsy ho tanteraka na ny faniriana tsara indrindra ao anatintsika aza rehefa tsy ataontsika lahara-pahamehana izany. Amin'ny zavatra rehetra dia ity ny tanjona farany ho an'ny kristianina. Kristy ao anatinareo. Zava-miafina no ny antsoina azy io ao amin'ny Kolosiana 1:7-20 satria tsy mora ny mahatakatra an'izany. Manambara zava-misy ara-panany hoe Kristy ao anatintsika fa tsy ara-batana tsy akory. Zava-miafina lehibe mamaby ny fahalianan'izao tontolo izao ny hoe afaka mitoetra ao amin'ny olombelona mahantra sy mpanota toantsika ny fanahy sy ny toetran'i Kristy. Voaseho mazava ao amin'ny Kolosiana 1 fa ifanambaran'Andriamanitra io zava-miafina momba ny Kristy ao anatinareo izay voalaza io ary ny vokany dia ny olona rehetra izay voatolotra ho tanteraka ao amin'ny Kristy. Izany indrindra natao hoe fanamarinana amin'ny finoana, izany hoe fahatongavana ho marina amin'ny alalan'i Kristy mitoetra ao anaty. Ny mino dia ny matoky fa anatanteraka an'izay rehetra nampanantenana ao amin'ny tenin'i Kristy. Misy hery izay mahaforina ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Manan-kery mamorona zavatra avy amin'ny tsy misy ny feon'Andriamanitra ary mampisy hazavana ao amin'ny fomaizina indrindra. I Jesosy no ilay teny izay mahaforina tonga nofo Kristy ao anatinareo. Io no fanandramana manova ilayntsika rehetra. Olona manafoana ny izahony sy ny vonina andrayan'i Kristy hiasa mahery ao anatiny no tadiavin'i Jesosy. Mampitanjona ny Kolosiana 2 fa misy zavatra maro mety hahatonga antsika tsy hanana ny Kristy ao anatintsika. Miverina manazava ny atao hoe Kristy ao anatinareo ny 3. Voalohany midika ho fifatohan'ny saina amin'ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra aty an-tany. Izany ary faharoany koa fialana amin'ny asan'ny nofo izany toy ny hoe fahatezerana, fahavinirana, faharatsiana, fanevatevana, resaka vetaveta, ka famindram-po sy fiantrana ary famorapana, fanetretena sy fahalemem-panahy ary fandeferana dia ireo ny toetra tsaran'i Jesosy hafa izay tokony hasolo an'izany. Izy ny 14 manao hoe ary aoka ho ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa fehiny fahatanterahana izany. Rehefa manaiky an'i Jesosy amin'ny finoana isika
fiderakofany amin'ny akanjom-pahamarinana madio. Dia aoka tokoa izany mba ho amintsika tsirairay avy. Aoka ho Kristy fahamarinantsika, Kristy ny finoantsika, izy no akanjon'ny fahamarinana, izy no manosika antsika ho amin'ny zavatra tsara indrindra tsany. Rehefa avakitsika, saotra anao zay ray hoany amin'izany lesona nomenao anay an'io zany. Saotra Tompo satria Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao zay manosika anay ho amin'ny tanjona tsara kokoa hatrany. Mangataka aminao izay mba hikolokolo sy hanova ny fomba ampanao anay, ny atofonay, ny fovato soloina ny fonofo, ny toetra zay tsy mendrika ho amboarinao, toetra be famindrampo, be fiantrana, anananay fahamoram-panahy sy fanetretena ary fahalemem-panahy sy fandeverana. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.